Salut! Dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Dia mba manararaotra ny andro mafana ka dia mba eto andavarangana zany no manolotra ny fandaharana ary manolotra ny fisaorana ny mpanaraka tsy tapaka ary ny mpanao abonnement koa izany. An'io resantsika an'io zany dia ny momba ny fandraharahana izay sehatra iray afaka ampandrosoana ny firenena ary ny fahamarozan'ny mpandraharaha ao amin'ny tany iray izay no tena azo antoka ny fampandrosoana satria dia miakina tanteraka amin'izay hoe fananana indépendance financière izay ny fandrosoan'ny tany iray satria rehefa mba mpandraharaha tompon-tany zany no hoe tena miatsehatra maromaro zany dia misy fanantenana betsaka zany ny hoe tsy iakinan-doha-tsony zany any amin'ny ireo mpamatsy vola any ivelany sy ny fiakinan-doha zany amin'ireo firenena vaventy fa mba hoe fiaraha-miasa no afaka atao miaraka amin'ireo firenena vaventy zany ka dia mba ianao zany no tena hoe tompon-teny ao amin'ny tanàna izay misy anao zany ka ny hoadiaditsika eto zany dia ny hoe ahoana zany no ahafahana an'izany atao hoe ahitana fahombiazana tanteraka zany amin'ny sehatra ny fandraharahana ary hoe atao ahoana izany hoe mpandraharaha mahay, mpandraharaha izay tena mamokatra zany. Efa nazavaiko teto zany ny ambangovangony amin'io resaka fandraharahana io. Efa nazavaiko teto ny hoe atao ahoana ny fananakarena. Efa nazavaiko teto ihany koa ny hoe atao ahoana ny famoronana entreprise. Dia ny androany zany dia ny hoe atao ahoana izany hoe fahombiazana, ny ahitana fahombiazana tanteraka zany eo amin'ny resaka fandraharahana. Io zany dia misy sehatra maro dia maro zany ny tafiditra ao anatin'io. Ny antony anaovako an'ity fandaharana ity zany dia ny fahitako fa efa mihetsiketsika zany ny filoham-pirenenantsika dia ny président Andry Nirina Rajoelina zany ny hoe mitarika ny tanora amin'izay sehatra fandraharahana izay satria hitako tamin'ny internet zany ilay programmany plateforme Nexta izay tsara dia tsara tokoa, tsara dia tsara tokoa no hoe ny filoham-pirenena mihitsy no mandray andraikitra zany amin'ny zavatra toy ireny ary voalohany tamin'ny tantaran'ny filoham-pirenena malagasy izany zavatra izany hoe fampandrisihana ny tanora zany andeha amin'izany hoe resaka fandraharahana izany. Misy zany ny ataontsika hoe zany hoe mpandraharaha tena mahay, inona ny ambadik'izay? Moa ve ny fahaizana mampahalalana izay mikasika ny fandraharahana manokana no tena hoe mampahomby amin'ny fandraharahana, moa ve ny fitaovana rehetra izay ilaina amin'ny fandraharahana, moa ve ny ataontsika hoe zany hoe ny karazana ny vola izay mitosatosaka amin'ny hoe fond anaovana ny fandraharahana, izay ve no tena antoky ny fahombiazana amin'ny fandraharahana ao anatiny daholo izay zavatra rehetra izay fa ny zavatra izay adininy olona izay mpanangana entreprise dia ny hoe ny tena ny aloha
Zany hoe ny tena zavatra ao anatinao ao, zany hoe mpandraharaha izany, vao zay vao mandeha io ataontsika hoe entreprise io zany. Ka raha ohatra ianao zany anokatra entreprise anankiray dia tokony zany hoe zavatra izay efa fantatrao, hainao tsara mihitsy zany ny zavatra ataonao. Zay aloha dia tena antoky ny fahombiazana, ary zavatra hainao ary zavatra tianao ihany koa zany ny manao azy. Zava-dehibe zay zavatra zay. Dia eo ihany koa zany ny hoe anticipation, zany hoe alohan'ny anangananao ny entreprise zany dia tokony efa azonao an-tsaina zany, azonao an-tsary ny zavatra rehetra izay mety hitranga zany ao amin'io entreprise io. Zany hoe efa zavatra imazy efa hitanao taloha daholo ny zavatra rehetra mety hitranga ao. Satria raha ohatra mantsy ianao zany ka hoe andeha fotsiny hoe satria zao zany ny malaza, dia zay zany no andeha hidirana, satria zao ny malaza eto amin'ny tanàna zany, zao ny mandeha. Kanefany ianao zany tena hoe tsy misy ny ataontsika hoe zany connaissance manokana momba an'io zavatra io, ary tsy misy ny ataontsika hoe zany hoe fitiavanao na ny passionanao manokana amin'io karazan-javatra entreprise izay sokafanao io, fa mandeha fotsiny zany ianao amin'ny hoe ty zany ny zavatra mandeha, dia mino marimarina fa tsy anana fahombiazana tanteraka ny entreprise izay tantaninao. Maro dia maro na aty amin'ny tany vaventy ny hoe manokatra entreprise satria zao ny malaza dia afaka fotoana vitsivitsy dia mikatona ny entreprise. Inona ny antony? Satria tsy naina minavina dia ny mialoha ny olona izay manangana ny entreprise hoe inona ny zavatra mety hitranga ao amin'io entreprise izay atsangana io zany. Inona sy inona daholo no mety ho sembatsembana, mety hitranga, inona ny obstacle mety hitranga, mety misy ny concurrence tapoka, mety misy ny période de crise, zany zavatra rehetra izany dia mety mitranga. Kanefa raha ohatra zany ka tena hoe entrepreneur mahay, dia misurvivre foana ary misurpasser foana an'izany atao hoe crise izany. Ary misy ara ny hoe entrepreneur manangana entreprise mandritry ny andron'ny crise, kanefa dia mandeha foana ny entreprise, satria efa ho amin'ny ao mihitsiny izay hoe fitiavany an'ilay zavatra ataony, dia ny fahaizany koa zany ny hoe mikirakira ny entreprise izay ataony. Ka maro dia maro ny zavatra zany izay tafiditra ao anatin'izany zavatra zany, dia ny fahaizana ihany koa miara-miasa amin'ny olona manodidina anao, ny fahaizana ihany koa ny ataontsika ny fafehezana, ny atao hoe serasera na ny communication amin'ny olona rehetra izay miara-miasa aminao. Dia eo ihany koa ny fikirizana ary dia ny finoanao fa ho totosanao soa matsara ny entreprise, ary indrindra dia ny fitiavana no ambony indrindra amin'ny fananganana entreprise. Satria rehefa hoe zavatra tsy tianao no atsanganao fa hoe ty fotsiny zany malaza, dia mino marimarina fa tsy atafatsangana an'izany ianao, tsy aharitra ny entreprise-nao. Ary ohatra fotsiny nomeko zany ohatra izay nomeny coach malaza atao hoe Anthony Robbins, américaine,
ngezalahy io zany amin'ny resaka zany hoe coaching efa nanao coach an'ireny Bill Gates reny izy efa nanao coach andry Bill Clinton ary dia nahita fahombiazana tamin'izany asan'izany. Anthony Robbins zany dia niteny hoe ny ohatra ny teneniny zany dia ny hoe raha ohatra ozy izy ka misy olona zany olon-dehibe adulte anankiray ozy izy izay hoe andeha zany hiaraka ilalao jeu électronique zany amina zazakely, ataontsika hoe zazakely 7 taona ohatra, de ozy izy hoe raha araky ny eritreritrareo dia iza ozy izy no mety andresy amin'io filalaovana an'io jeu électronique io. Raha ohatra zany ilay zazakely efa io foana ny zavatra nataony teo nandritry ny taona maromaro, dia moa ve ilay olon-dehibe izay ataontsika hoe intelligent no ilay zaza, moa ve ilay olon-dehibe ataontsika hoe manana fahatanjahana no ilay zaza, moa ve ilay olon-dehibe ataontsika manam-bola no ilay zaza, moa ve ilay olon-dehibe ataontsika manam-pahaizana no ilay zaza no andresy? Mazava ho azy ozy izy fa ilay zazakely no andresy amin'ny jeu électronique izay efa nilalaoviny teo amin'ny taonany maro. Tsisy hafan'izay koa ny resaka varotra, hoe zavatra efa nikirakirainao na dia atao ara hoe zany hoe tsy zavatra goavana be zany no hoe nikirakiranao an'ilay izy fa ataontsika hoe zany hoe zavatra nikirakirainao tamin'ny mbola voakely tamin'ny mbola tanora, de hoe rehefa lehibe anao zany dia manana eritreritra ny hoe mba hanitatra an'ilay varotra ho amin'ny sehatra ambonimbony kokoa. Mazava ho azy fa dia ahomby zany zavatra zany. Ka raha ohatra moa zany hoe raisitsika zao ohatra ny hoe ny mpandraharaha ao Madagasikara ohatra, dia raisitsika ireny président Ravalomanana ireny ny hoe nanokatra ny Atao izy dia industrie goavana mikasika ny ronono no nataony, dia ny hoe ny ronono, famadihana ny ronono, yaourt sy ny fromage, ny beurre sy ny sisa zany no nataony. Kanefa tsara fantatra fa ny président Ravalomanana dia tao amin'ny biografiany dia efa mpivarotronono, zany hoe izy zany efa passionné amin'ny resaka ronono, ka efa zavatra tiany zany nanao an'io zavatra io dia nanapa-kevitra izy zany anitatra zany amin'ny sehatra avoavo kokoa ny an'izany hoe resaka fikojakojana ny ronono izany. Dia mazava ho azy fa hanana ny fahombiazana izy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Raisitsika ihany koa ny présidentsika Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina dia efa nikirakiran'izany atao hoe communication zany nge izy tamin'ny entreprise ny teo aloha, nikirakiran'izany atao hoe publicité zany, ka ao anatin'ny domaine ny zavatra tiany manao azy ary zavatra hainy ny manao azy no nampiasainy tamin'ny fandreseny-dahatra ny malagasy ny hifidy azy ho président de la république. Ary dia hitanao tokoa fa tena talentany ny communication, ka agaganao ve raha ohatra ka resy lahatra aminy ny akamaroan'ny malagasy amin'izay resaka izay. Ohatra fotsiny zany izany zavatra rehetra teneniko zany, ka ny entiko fotsiny hanazavana amintsika zany dia ny hoe raha ohatra ka hanokatra entreprise ianao dia misy tepanahy izay hoe tepanahy âme d'entrepreneur, étoffe d'entrepreneur izany ao aminao, tsy maintsy anananao zay zavatra zay betsaka moa zany ny zavatra hoe talenta efa nomenjanahary, fa mila atosika koa ny talenta.
mila tosika ihany koa io ny amin'ny hoe fanovozam-pahalalana ambonimbony kokoa zany ny momba n'izay resaka izay. Dia izay zany no entinao ny manangana ny entreprise, ary dia tokony efa ho fatapatatrao ny hoe isa siza daholo, olona manao ahoana daholo no mety zany hoe ho mpanjifa ao amin'ilay zany entreprise izay ataonao. Efa tokony efa ho fatapatatrao dia ny mialoha daholo zany zavatra rehetrarehetra izany alohan'ny anangananao entreprise. Moa ve zavatra ilain'ny olona ny zavatra ataonao, moa ve ianao izay manokatra ny entreprise ny fahatsapanao ny tenanao dia olona afaka ve ianao anome influence amin'ny olona manodidina anao anjifa ny zavatra izay varotinao, zava-dehibe zany zavatra rehetrarehetra izany. Satria raha ohatra ka ianao ka tsy manana an'izay ataontsika hoe capacité d'influencer izay, capacité de négocier izay dia aza mieritreritra loatra ny anokatra entreprise. Fa hoe ity zany ny tena zavatra mandeha, ity zany ny produit tena mandeha, kanefa ianao tsy manana an'izay zavatra izay ao anatinao ao, tsy manana an'izay atao hoe étoffe d'entrepreneur izay dia somary sarosarotra ny andehananao amin'izany hoe sehatry ny entreprenariat mahomby izany. Satria dia resaka fandreseni-dahatra, zava-dehibe izay zavatra izay, fandreseni-dahatra ny mpanjifa ary fandreseni-dahatra ihany koa ny mpiara-miasa aminao, ka ny fahaizana ihany koa misintona ny mpanjifa, izany hoe misintona azy amin'ny resaka publicité, amin'ny resaka zany hoe fanovaovanao foana, fitondranao zava-baovao foana amin'ny zavatra izay atolotrao ao amin'ny entreprise-nao, ary dia ny hoe manome betsaka ianao zany ny amin'ny hoe publicité, izany hoe tsy mitandro asasarana mihitsy ianao zany ny amin'ny hoe fanomezana ny zavatra izay na information io ny zavatra mety ahasoa an'ilay olona, tsy mitandro asasarana mihitsy ianao ny amin'izay, ary dia ny hoe tia manolotra zavatra maro fa tsy hoe tonga de eritreritra hitango ny volan'ny olona manodidina anao fotsiny, fa ny hoe mba manome zavatra betsaka. Ka raha ny entreprise-ko tia Canada amin'ny médecine alternative dia isan'ny izay ataontsika hoe zany hoe tanjaky ny entreprise izay tantaniko zany dia ny hoe fitiavako ny sehatra fitsaboana. Satria ny fitsaboana no fianarana izay nataoko, ary ny fitiavako koa zany ny hoe maka foana zany ny information. Satria ny famakiam-boky dia zavatra tena tiako de tiako, ary tena passionko io zavatra io. Ny fangetahetana an'izany atao hoe fahalalan-javatra, information dia zavatra efa mikirakiraiko efa ela de ela izany ataontsika hoe famakiam-boky izany, ary mbola tsy tany am-pianarana aho dia efa nahay namaky teny, nahay namaky boky. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany dia manampy ahy betsaka ny amin'ny hoe fisintomako zany ny olona izay hitsabo tena ao amiko. Ka isan'izany ny YouTube izay atolotro eto, satria dia misarika ny olona zany ny ataontsika hoe fanolorako ny hoe ny zavatra rehetra momba ny fahasalamana eto amin'ny YouTube. Satria
raha ohatra zao hoe andeha anao ny programme ny fanahazam-batana amin'ny olona iray dia ao amin'ny klinikako zany dia asaiko aloha izy mijery ny fandaharana rehetra momba ny fanahazam-batana sy ny fahasalamana ao amin'ny YouTube, dia mba azoazo ny an-tsaina zany ny hoe inona marina moa zany no andrasana amin'izany atao fanahazam-batana zany, dia eo izy vao afaka afantatra fa ny fomba fiainana ray manontolo mihitsy ny mode de vie no mila ovana, izany hoe mila manova ny fomba fisakafoanana ary mila manova ny hygiène de vie, izany hoe ny fanaovana ny fanatanjahantena ary ny fampitoniana ny saina dia manampy betsaka amin'izany ataontsika hoe fanahazam-batana izany, satria betsaka ny hevitra diso zany mikasika ny fanahazam-batana io, satria dia mieritreritra zany ny sarambabem-bahoaka fa ny fanahazam-batana dia zavatra atao hoe iny zany ny fanafody, iny zany ny pilule, dia andeha zany anao fanahazam-batana ny olona anankiray tsy sasatra, tsy anao inona fa de hoe iny zany iny produit iny zany no miracle, de kanefa mbola hotoizanao foana ny fihinananao an'ity karazana zavatra mamy, ny gâteau, ny chocolat, mbola toizanao foana ny hoe fihinanana sakafo matavy be sy ny saosy be, satria anao mieritreritra fa ilay produit nomena zany no anao miracle. Manampy ny produit fa saingy eo amin'ny hoe fanovana mihitsy zany ny fomba fitondranao ny fiainanao ary ny fitandrovana ny fahasalamana no zava-dehibe. Manampy anao zany amin'iny ka ny olona izay manao ny coach ny fanahazam-batana dia ny olona zany izay ataontsika hoe zany afaka manampy ny olona amin'ny anovany koa zany ny fomba fiainany mba ho ara-pahasalamana, zava-dehibe zay zavatra zay. Ka ny coach mahay dia afaka zany hoe manampy mi-influencer betsaka zany ny olona mba anova ny fomba fiainany zany, ary indrindrandrindra koa dia ianao no tena fitaratra aminy, satria raha ohatra ianao ka tsy mampiseho an'izay hoe bien-être, santé, bien-être, bonne énergie avy any aminao, raha ohatra ka tsy avy any aminao zay zavatra zay, ny bon exemple dia mino marimarina fa tsy afaka ianao zany isitona ny olona hoe andeha hitsabo-tena ao aminao. Ohatra fotsiny izay zavatra zay zany ny hoe itenenako amintsika mianakavy fotsiny ny hoe atao ahoana zany ny fahombiazana amin'ny resaka entreprenariat. Dia toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azona tolotra antsika anio manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.